Miparitaka eraky ny tanàna amin'izao fotoana izao ny peta-drindrina ho an'ireo izay mitady asa ary mamaly ny entaentan'izy ireo. Tsy vitsy amin'izy ireny anefa ny fitaka ary efa maro ihany koa no tratran'izay peta-drindrina izay ireo olona mitady asa ka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ary ihany koa misy ny fitaka ao anatin'izay. Raha ny fanazavana izay voaray Rotsy Rakotondray no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sarin-draky sy talà. Efa betsaka ireo olona mitondra fitarainana mahakasika indrindra ireny karazana peta-drindrina hita mielipatrana etsy eroa ireny izay manao tolotr'asa. Ny ankamaroan'izy ireny raha nambarany eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy dia entina amitahana vahoaka avokoa. Efa misy moa ireo ivitoerana manome tolotr'asa no misoratra ara-dalàna eny anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy amin'ireny fanomezana asa ho an'izay mitady izany. Miisa 700 eo izy ireo amin'izao no misoratra ara-dalàna eny anivon'ny ministera ary raha manao tolotr'asa izy ireny dia eny amin'ny toerana izay misy ny fohibeny fa tsy eny amin'ny peta-drindrina no manao izany. Degré d'application, amin'izay degré d'application zay ny fampironana ny dossier an'ilay agence. Hoe maromaro zany izy azontsika jerena afaka amenatsena reo zany hoe fotoa zany ny dossier ilaina amin'ny fanokafana agence ina ataontsika hoe droit d'agrément. Mahazo an'izay le agence zany dia ara-dalàna izy ataonay. Dia ty direction ty zany direction de l'emploi manome an'izay le droit d'agrément zay fa ny mandefa olona lay zany ny agence mandefa olona hiasa ny toerana dia ny service de la migration zany misana zavatsy hitantsika le peta-drindrina na ny peta-drindrina zany le mikasany hoe tolotr'asa ho an'ny poety ho an'ny Arabie Saoudite ireny zany dia misy ny atao agence bidon dia mandefa olona mantsokosoko ary zay indrindra mananganana le communauté interministérielle pour indrena be zay tato ao zany ministère de justice ao ny MAE étrangère ny sécurité publique dia ny population. Ny aveny anivon'ny sambana fitantanana ny asa sy ny fampifanararaka asa moa no isan'ny manome ny fahafahana manao tolotr'asa ara-dalàna ho an'ireo ivitoerana mpanao tolotr'asa. Nambaran'ireo tompony andraikitra ihany koa fa raha misy ivitoerana mangataka vola ho fikarakarana ny atota taratasy dia mpisandoka izy ireny satria ireo ivitoerana mpanao tolotr'asa amin'ny ankapobeny no miantoka ny sandan'ny volalany amin'ny fikarakarana ny taratasy mialohan'ny fifanarahana.